Iarisanatsy. Ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompo nahatratra indray zao alahady fahaenina aorinan'ny Paska izao zay mitondra indray ny lohahevitra hoe Andriamanitra manome atsika mpananatra hafa. Que la grâce soit donnée à vous tous qui sont en présentiel et ceux qui nous suivent par le biais des réseaux sociaux. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs en Jésus-Christ. Et avec le thème du jour, Dieu nous donne à tous un autre défenseur qui n'est que le Saint-Esprit. Quant à moi, je prierai le Père, dit Jésus, il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous tous. Alady ny batisa koa anio dia hitondrana ambavaka ireo rehetra zay natao batisa tamin'ny taona vitsivitsy ny fanjimy satria tsy afaka nanao izany tsika noho ny Covid dia zao tsika matsiaro ireo zanakitsika zay natao batisa teto amin'ny fiangonana ary ahafahantsika rehetra olon-dehibe koa zay natao batisa manavao izany inona tokoa moa ny hoe batisa ny fanahy masina dia izany no jerentsika mandritra izao fotoam-pivavahana izao. Andeha ary tsika mianakavy hiaraka iombom-peo, iombom-bava, iombom-po, iombona saina amaky ny salamo izay voalahatra anivo. Mioby ho an'Andriamanitra ary tany rehetra, mankalazany voninahitry ny anarany, omeo voninahitra izy ho fiderana azy. Ny tany rehetra dia koky eo anatrehanao ka ankalazanao. Eny ankalaza ny anaranao izy. Hiditra ao amin'ny tranonao mitondra fanatitra dorana manontolo aho, efaiko aminao ny voadiko, isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany vavaka nataoko, na nanaisitra ny famindrapony tamiko. Amen. Yeah.
mivavaka isika entiko tompona ny salamo zay voavy miarahanay namaky ny redona na izany hira izany dia mitaonanay ioby ianao ry Andriamanitra miaraka ny tany rehetra asandrato ny feo ioby isaorana mandrakizay ianao ry Andriamanitra mahery zay manome anay zay olombery aina vaovao avy amin'ny fanahy masina ezany firindra ny fandaharanao mahagaga antsy alady zay andinianay ny hevitra ndra hoe manome fanahy masina ianao fanomezana sarobidy tsy tianao tokony mantsy zay ho kamoty fa omenao anay ny fanahinao masina ary zany no manosika anay miaraka midera sy mankalaza anao le Andriamanitra tsara sady mpanao tsara raiso ho voninahitra ao ary zao fotoam-pivavahana zao mba hoanitra kasitrahanao ary ahafahanay rehetra koa manavao ny fanoloran-tenanay indray ho anao misaotra zay satria afaka mahatsiaro sy mitondram-bavaka reo zanakay zay natolotray andray ny sakramentany batisa reo ray aman-dreny zay nanao zany fanekena masina izany dia trotronay am-bavaka satria zany ny voady nataonay teo anatrehanao dia ny ahatonga an'izy ireny rehefa lehibe ho mpandray fanansan'ny tompo zany hoe manamafy ny fanoloran-tenany ho anao misaotra koa zay satria menao ty fiangonana ty afaka mitaiza reo zanakao amin'ny alalan'ny talenta maro isan-karazany zay iandrasany ny fiverenanao eny amin'ny raony lanitra koa raiso voninahitry ny anaranao tompo zao fotoam-pivavahana zao sy ny fiainanay rehetra. Oui Seigneur, quelle joie d'être là avec toi dans cette église où nous allons vivre ce thème du jour, un Dieu qui donne son Esprit Saint, un cadeau merveilleux que tu veux vraiment déverser dans le cœur de chacun de nous et pour que nous puissions aussi renouveler notre engagement envers toi, envers l'Église. Et nous te sommes reconnaissants parce que nous pouvons aussi, en ce jour même, en ce dimanche de la résurrection, porter en prière tous nos enfants baptisés ici même. Que ce baptême soit vraiment le signe de ton amour. Et nous portons aussi en prière les parents qui ont fait ce vœu, cet engagement que tu sais mieux que quiconque, c'est lourd en ce temps difficile de prier chaque jour, d'être des bons modèles dans le foyer, mais avec toi, avec ce don merveilleux que le Saint-Esprit, qui est notre guide, qui est notre consolateur, qui est notre avocat auprès du Père, nous sommes confiants et raison pour laquelle nous voulons vraiment crier de joie d'avoir toi comme notre Dieu. Reçois notre adoration et nos louanges, Seigneur, car tu es le seul digne de les recevoir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Petraka isika. Andriamanitra manome atsika mpananatra afo io dia efa ho hitantsika tselykely fa tsy izy akory fa ilay fanahy masina zay ho ankalazaintsika amin'ny tapabolana ny nahatonga avany tetỳ-tany amin'ny andro pentekosta izany. Ary io fanahy masina io dia nomeny atsika mba hitarika atsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ko andeha ary tsika andre zany sitrapon'Andriamanitra izany, mino fivaony traducteur raha tsy diso andre zany sitrapon'Andriamanitra izany araka ny Galatiana 5:5-7 toizana 7:20-20. Meteza ho tarihan'ny fanahy masina ianareo. Meteza
ho tarian'ny fanahy masina ianareo dia tsy ahatanteraka ny faniriany mahaolona mpanota fa ny mahaolona mpanota dia manam-paniriana manohitra ny faniriany fanahy masina fa toy izao ny vokatra miseho eo amin'ny olona manaiky ho tarian'ny fanahy masina fitiavana fifaliana fiadanam-po faharom-po amoram-panahy fahazavam-po sy fahazavan-tsaina fahalemem-panahy fahatsaram-po finoana tsy fivadiana amin'ny teny nomena fahalalana onina fahadiovana raha ny fanahy masina ilay fanomezana sady be tokoa no manome aina antsika dia aoka izotra araka ny fanentanany fanahy masina isika izany no sitrako n'Andriamanitra mpandeha isika andiny-tena eo anatrehan-tofo angina ary miaorinan'izay dia hiaraka hivavaka isika. Tombo misaotra indray izay ny amin'izany toro lalana omenao anay izany dia ny ahatonga anay anaiky ho tariany fanahy masina satria fantatrao fa ao anatinay ao koa dia misy faniriana amin'ny maha-olombelona izay mifanipaka tanteraka amin'ny fitariany fanahy masina. Misy faniriana mipololotra tiana tanteraka izay rehetra dany mikibonay izay tianay hoanina no hoanina, izay tianay jerena no jerena, izay tianay hoe nona no enona, izay tianay raisina no raisina, izay tianay atao no atao. Mazana mifanohatra tanteraka amin'ny fitantanany fanahy masina izay arak'izay fanorenesinay teo ny vokatra izany fitarian'ny fanahy masina rehefa manaiky tarian'ny fanahinao masina izay dia feno fitiavana miala ny fankalana fifaliana miala ny alahelo fiadanam-po mitsoka ny tebiteby maro isan-karazany faharom-po amoram-panahy manoloana n'ireo tapaka sy nanana ao amin'ny-tokantrano fahazavam-po sy fahazavan-tsaina tsy mieritreritra tahaka ny fanaona isan'andro mieritreritra atsy nefa zavatsono atao aminay ataonao aminay na ataon'ny olona aminay iraisinay ho sanatria zava-dratsy izany satria tsy mazava ny fonay maizina ny sainay. Tompo izany rehetra izany dia noho ny tsy fanekenay ho tariany fanahinao masina misaotra nefa izay ankehitriny satria manavao indray izany fanomezana izany ianao dia ny hahafahanay mandray ny fanahy masina ary tsy raisinay ihany izy dia ataonay tsara toerana ao anaty ao malahelo indraindray fa tianao ho tay tantaniny zany izay tariny zany izay manoro hevitra anay amin'ny zavatra rehetra izy indrindraindrindra amin'izao fiainana sarotra dia sarotra izao ka hifonanay tanteraka aminao Tompo ny tsy nanekenay anaiky izany taridalana izany amin'izao sisa izao dia te hiantoraka tanteraka eo anatrehanao izay ka te hivavaka aminao fanahy eo monena ty anatinay fanahy eo tantano izahay. Amen.
iaraka hitsangantsika ary andray ny teny fahasoavana avy amin'ny tompontsika hoy izy fitiavana mandrakizay no ny tiavako anao fitiavana mandrakizay izany hoe tsy manam-pahataperana no ny tiavako anao koa izany no nampaharetako famindrapo anao Kristy izay tsy nahalala ota dia efa nataon'Andriamanitra ota mba hamonjy antsika ka mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ho aminy koa isika noho izany amin'ny anaran'Andriamanitra ray sy zanaka ny fanahy masina no hanambarana fa voavela ny elokareo izay mibebaka marina tokoa aleloia miderany tompo amen man'Andriamanitra ho amin'ny avo indrindra amen koa satria Andriamanitra manome fiadanana ho an'ny olona kasitrahany dia ny olona kasitrahany rehetrarehetra koa mba mifampizara fiadanana amin'ny akavy sy ny akavanana na azy fomba ataontsika ohatr'izao na mifandray tanana na manao bizoa fahasoavana avokoa izany ho aminao anento ny olona nandray an'izany famelan-keloka zany dia hita amin'izao zavatra atao izao ny vokany amin'ny fiainana aza vela anjaka ao amponao lay ratsy perakisika izao ny sekolelady ny anoy an'izany fizarana fiadanana zany
Iaraka ifampizaran'izany soratra masina izany tsika araka ny nampijirin'ireo zanakitsika iaraka hitady an' Jesosy izy le manome zavatsoa dia manome zavatsoa tokoa izy dia amin'ny alalan'ny teniny 100 zavatsoa tokoa dia miroso ety amin'ny laona ireo tompony anjara mivavaka sy vakiteny. Dia raha nilaza voninahitra no tolotrainao andro iray malalanay ho ny famindramponao fa satria menao zavatsoa tokoa izahay dia hiaino sy hamaky ny teninao ary misaotra indrindra satria menao fahalalahana izahay afaka maky sy hiaino izany teninao izany eto amin'ity tranonao ity. Misaotra indrindra Tompo ary mbola misaotra anao izay fa raha ankehitriny hiaino izany sy hamaky ny teninao izay dia mangataka indrindra ny fanahy masinao ianao fanahy masina no anazava ny sainay no ialolalana ny fonay ka mpafantatra ny sitraponao indray androany ka ny teny izay hotoriana sy teny izay hoenonay Tompo dia mba ho fiainana vaovao anay, hoery vaovao anay ary fifaliana vaovao anay ka ho voninahitry ny anaranao ny vokatry ny rehetra izany dia amin'ny anaranao Tompo malalanay mangatahanay sy anirindrazany vavaka izany. Amen. Nous allons maintenant lire la parole de Dieu. La première lecture se trouve dans l'Acte des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 17. Au nom de Dieu. Philippe va dans une ville de Samarie et là, il annonce le Messie. Dans un accord commun, les habitants viennent en foule. Ils écoutent avec attention ce qu'il dit. En effet, ils entendent parler des choses extraordinaires qu'il fait et ils les voient. Des esprits mauvais sortent de nombreux malades. En poussant de grands cris, beaucoup de paralysés et d'infirmes sont guéris. Alors la joie est grande dans cette ville. Un homme appelé Simon habite dans cette ville depuis un certain temps. Il pratique la magie et il étonne beaucoup les gens de Samarie. Il dit qu'il est quelqu'un d'important et tous, les plus jeunes comme les plus vieux, l'écoutent avec attention. On dit, cet homme c'est la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. Depuis longtemps, Simon étonne beaucoup de gens avec sa magie. C'est pourquoi il l'écoute avec attention. Mais maintenant, Philippe leur annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Tous ceux qui le croient, des hommes et des femmes, se font baptiser. Même Simon devient croyant. Il se fait baptiser et ne quitte plus Philippe. En voyant les miracles et les choses extraordinaires qui arrivent, c'est lui qui est très étonné. À Jérusalem, les apôtres apprennent que les gens de Samarie ont reçu la parole de Dieu. Et il leur envoie donc Pierre et Jean. Quand les deux apôtres arrivent en Samarie, ils prient pour que les croyants reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit Saint n'est pas encore descendu sur ces personnes parmi eux. Ils ont seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean posent les mains sur leur tête et ils reçoivent l'Esprit Saint. Mbola hotoizantsika ny vaky ny teny izany dia hitantsika ao amin'ny epistily voalohany soratan'i Petera
toko fahatelo andininy fahadimy folo ka hatramin'ny fahavalo folo. Premier Pierre chapitre 3 verset 15 à 18. Rehefa hitantsika dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Fa manamasina ny Kristy ho tompo amponareo, ary aoka ho vonina mandrakariva ianareo, amaly izay manontany ianareo, ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo, nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, ka manana fieritreretana tsara, mba homenandra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy, dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa hitondrana fahoriana amin'ny fanaova-jo noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny marina amonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra, ka novonoina tamin'ny nofo, fa novelomina tamin'ny fanahy. Amen. Hovaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny filazantsarany Jaona toko faha-efatra ambin'ny folo, andininy fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny faha-raika amby roapolo. Raha tsy ahy ianareo dia hitandrina ny didiko, ary izaho angataka amin'ny ray, ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina, satria tsy hitany na fantany, fa ianareo no mahafantatra azy. Satria mitoetra ao aminareo izy ary ao anatinareo. Tsy hamelanareo ho kamboty aho, ankaty aminareo aho. Vetivety foana dia tsy ahita ahy intsony izao tontolo izao, fa ianareo no ahita ahy. Satria velonao dia ho velona koa ianareo. Amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa izaho ao amin'ny raiko, ary ianareo ato amiko, ary izaho ao aminareo. Izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy no tia ahy, ary izay tia ahy no tiany ny raiko, ary izaho ho tia azy ka iseho aminy. Amen. Mitsangana ny fiangonana eo amin'ny hira fahadimy. Tamin'ny andiny voalohany aho ohatra ny mahita vava tsy mihira zany, ohatra ny gaga ihany, dia amin'ity faharote da tena hiteny mihitsy tsika, satria vavaka hoe Jesosy mpampianatra io, maminay ny teninao. Tena mba mivavatsika amin'ny teny izany hoe mamy toy ny tantely ny tenin'Andriamanitra, dia hitantsika ny vokany, lasa arytsika. Vavaka isika. Tompo tena mba ho tanteraka eo amin'ny fiainanay tokoa izany fahatsapana zany hoe maminay ny teninao. Mba aminay tsisy na dia anankiray aza ho latsaka. Sanatria anana fahatsapana hoe mifanoatra amin'izany mangidy ny teninao, mandratra ny teninao, manameloka ny teninao,
manenjika ny teninao fa tena hoe teny mamy ary mba haizanay ankatony didinao no antony satria zany ny voalaza voavaky teo hoe raha mitandrina ny didika anareo ianao dia anome anareo mpananatra hafa. Seigneur, que ce chant que nous venons d'entonner soit vraiment effectif dans la vie de chacun de nous, que nous ressentions tous que ta parole est douce comme un miel, qu'elle peut changer de vie et que à travers ta parole, nous puissions vraiment avoir une vie d'obéissance. Et quand on a une vie d'obéissance, tu nous donnes encore le Saint-Esprit qui est notre guide, notre consolateur. Amen. Petraka isika ry havana tsy haiko nareo fa izaho manokana tena tsy mahita teny ilazana ny fahatsaran'Andriamanitra fa dia tsy maintsy lazaina moa satria tena tsara izy dia na tsy ampy aza ny teny entina ilazana an'izany fahatsarana izany dia izay mba teny ay sy fantatra no entina ilazana azy. Andriamanitra manome haitsika tsy enjery toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao dia ahoana nomeny zany ny latokana mba tsy ho fe. Dieu il donne et il se donne aussi. Jesosy nanolotra ny ainy, iza ny manana fitiavana lehibe noho izao dia manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Jésus il se donne. Et la liste est longue. Récemment, nous avons reçu ce qu'on appelle dans l'Église, dans la liturgie de l'Église, le pardon. Et dans le mot pardon, il y a aussi don. Don par-dessus tout. Voilà le pardon. Et quand on n'arrive pas à saisir ça, qu'on est out, on est à côté de la plaque. Le pardon, frères et sœurs, c'est un don par-dessus tout. S'il y a d'autres dons, le pardon, c'est encore au-dessus. Et des fois, par rapport aux paroles des pardons qu'on annonce ici, on se sent, mety ve zany, tena marina ve zany, nefa tena hoe Andriamanitra manome famelan-keloka. Dia eo indray, il y a même 2 minutes, on a chanté Zavatsoa, tokony ny teninao. Il donne aussi sa parole. En fait, on est vraiment, je ne sais pas si vous vous sentez, mais on est comblé dans de la parole. Zavatsoa toko. Fa mety tsika nandray tsy mahazo azy, tsy mandray azy. Raha mijery an'le traduction tamin'ny teo dia c'est vraiment des richesses précieuses. Et quand on a une chose précieuse, on laisse de côté les choses qui ne le sont pas. Misy zavatsoa eo dia zay tsy zavatsoa zany na latsadasaka dia akisaka kely le zavatsoa. Ho an'ireo mpikatsaka vatosoa anontany io zany ie rehefa mahita an'ireny le makany lakaka izy na mbaty fihinandrana hoe nahita vatosoany izy dia izy hoe dia hivadika atodoa moellon na ny parpaing na ny gravion fa le vatosoany tena raisiny eo. Dia ohatr'izany ny tenin'Andriamanitra ary izay mahatonga antsika hoe rehefa tonga ny fotoana ny tenin'Andriamanitra dia apetraka dolidolo indray aloha le henan-kisoa sy tsaramaso any an-trano any sy le hoe misy zavatra mandeha. Raha vao ohatra ka hoe amin'ny fotoanany soratra masina ohatr'izao mbola mandeha sy makarisy manao an'izao dia izao tsy zavatsoa amintsika ny tenin'Andriamanitra. On est tous des menteurs. Si on prend le texte, le chant que nous venons de dire. Et là, aujourd'hui, le thème va encore dans ce sens. Dieu nous donne son esprit. Dia za tsy sasatra miteny izany hoe raha mahitinareo eto tany na any an-danitra any na tsy haiko any amin'ny toerana fanoka
misy afaka manome an'izany zavatsoa zany, il donne, il se donne, il pardonne, dia mba meo aho. Fa manoloana n'izany don ataon'Andriamanitra be dia be mirarakopana zany, manahoana no fandraisantsika azy. Tamin'ny heriny a dia raha tsy haivina ny vaky teny dia izao hoe manome fonenana ho antsika Andriamanitra, il ne cesse de nous donner, manome toerana, manome fonenana ho an'ny rehetra ary toerana ho an'ny tsirairay ao amin'ilay tranon'Andriamanitra amin'izany fotoana izany. Dia izao misy ho an'ny rehetra ao, tsisy mihitsy anankiray ka tsy tian'Andriamanitra hoe tsy ho tafiditra ao. Ary rehefa tafiditra ao izy rehetra dia tsy hoe mifanitsaka ao fa manana ny toerany tsirairay. Aizy nareo no ahitan'izany. Indraindray ao atokantrano ao, samy ao atokantrano ao daholo, fa misy olona atao anjorom-bala ary misy atao avarapatana. Indraindray any amin'ny sampana ny fiangonana. Ary ny fiangonana hitantsika tamin'ny heriny no taratra. C'est l'archétype de ce royaume de Dieu où tout le monde a sa demeure et chacun a sa place. Ny fiangonana ihany eto tany hitantsika tamin'ny heriny no ahitana an'izany, ka raha sanatria ka ny fiangonana zany no hoe ao am-piangonana honya dia misy olona zany mipitrapitra tsy mahita ny toerana izy. Et c'est l'anti-modèle du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est ce lieu qu'on attend tous, où chacun trouve sa place, sa juste place. Et parce que vous vous rappelez, dimanche dernier, le texte, deuxième texte ou premier texte, je ne me rappelle plus, première lecture, c'est que dans l'église primitive, l'Église chrétienne, le nombre a augmenté, mais le fait que c'est un peu victime du succès, si on peut le dire, et ça a généré des conflits. Il y a les Juifs qui parlent hébreu, qui composaient la première Église chrétienne. Il y a les Juifs qui parlent grec. C'est à peu près comme nous, dans cette église. Il y a les Malagasy qui parlent malagasy et il y a les Malagasy qui parlent français, mais dans une même église. Les veuves des croyants qui parlaient grec étaient mises de côté. C'était bien ça la prédication de l'année dernière, de la semaine dernière, dimanche dernier. Dia hoy ny apôstôly tsy mety zany, tsy rariny zany, zay no ny teny any amin'tika teny. Tsy rariny zany fa mifidiana diakona, diakona. Amin'ny heviny ny andikany diakona, mpanompo. Dia Andriamanitra koa manome ny fiangonany, c'est un don les diacres, ce sont des diacres. Omen'Andriamanitra nisy disadisa tamin'ny fiangonana voalohany dia ny vahaolana nomena dia hoe mifidiana diakona. Dia nitenena tamin'ny heriny hoe ianao zay diakona, ianao zay mpiandry, za zay pasteur, dia zao fanomezan'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ireny amaolana fa tsy sanatria tsy tohizako, satria tsy an'ny tanjona. Natao amaolana ny diakona, ny mpiandry, ny pastora, na pasteur, na mopera. Fanomezan'Andriamanitra zany. Dia tsy izay ihany no hitantsika tamin'ny farany, ny mpiangona koa, le zanak'Andriamanitra koa, fanomezana, men'Andriamanitra. Ary Petera voalohany toko faharoa, tsy diso aho tamin'ny heriny dia hoe asa raha mbola atao amin'ny notiko le izy hoe ianareo koa mitodika amin'ny kristianina isam-batan'olona zany ny Petera, ianareo koa dia aoka hatsangana ho tahaka ny vato velona. Zany hoe ny kristianina tsirairay io dia c'est comme des pierres à l'édifice. Ny ohatra ny lazaiko tamin'izany dia hoe c'est comme dans la construction, il y a des briques après briques et on se laisse ajuster.
ohatra hoe za zany le briquet to brique vous connaissez tous les briques sinon je change en moellon ou en parpaing brique et c'est pas moi le brique JTR qui choisit qui va être à mes côtés à ma droite ou à ma gauche ou en dessus de moi ou en dessous tsisy an'izany ny construction fa le maçon no miteny hoe ianao ry brique x dia eto ianao ohatra n'io carreau io reny dia le brique manaiky ho façonnen'le maçon hoe eto ny toerany ary maçon matonga mametraka azy eo dia fantany hoe io ny brique mety eo dia ohatra zany ny mpiangona tsirairaitsika io a dia brique anankiray manekeza ianareo zao atsangana tahaka ny vato velona ho tonga tranom-panahy ho fisoronana masina prenez place dans la traduction de la Bible expliqué c'est prenez place vous aussi comme des pierres vivantes ndraindray tsika za tsy ho any am-piangonana zany mahakamo ranona mazana moa pasteur ndraindray tsy zavany raha vo pasteur ranona dia tsy ho any a mipetraka eo amin'ny toerany dia rehefa mipetraka eo amin'ny toerany tsirairay tahaka n'le brique iny tsy izy misafidy le fanorenana zany dia Jesosy Kristy dia le mpanamboatra an'le trano Andriamanitra dia Andriamanitra mahalala mihoatra lavitra noho tsika hoe ianona eto fa fantaniana dia hoe raha men'Andriamanitra don meny diakora be dehibe le fiangonana meny mpiandry a meny pasteur le zanak'Andriamanitra ve tahaka ny brika manaiky hipetraka eo amin'ny toerana dia fahasoavana eto amin'ny fiangonantsika koa ny hoe alahady ny batisa atsoina ny zanak'Andriamanitra toetina mbavaka ny zanak'Andriamanitra rehetra zay natao batisa zany hoe ireo le raha raisina le sary teo dia le brique tsirairay ireo zany oentina mbavaka hoe ça va ve vous e ao amin'ny toerany ve ianao e alezy ve ianao amin'ny fiangonany tsaronay ambavaka ianao raha mandalo sarotra ampahirezina zany hoe tranon'Andriamanitra c'est la demeure zay le hita hoe une demeure pour tous et une place pour chacun wow tsy haiko nareo fa za personnellement dia ziki tsy misy tahaka ary zay re mipira manandaza mpanao an'ireny hira reny hoe tsy misy tahaka an Jesu tsy zay le hira les jeunes les enfants il y a personne comme Jésus mais c'est vrai ce chant j'ai tourné personne c'est comme ça c'est incomparable dia zay le izy dia lava mo fotoana voafetra ny fotoana fa no raisitsika an'io dia hoe manome atsika mpananatra hafa ny tompo raha tia ahy ianareo sy dia hitandrina ny didiko dia fantatsika tsara rehefa miteny Jesosy hoe inony zany didy zany dia hoe didy vaovao i tompo ny meko anareo tahaka ny tiavako anareo no oka mba hifankatiavanareo koa zay didy zay vao zay dia hita taratra tamin'ny kristianina voalohany sy hita taratra amintsika rehefa manana ny toerany tsirairay ao amin'ny tokantrano ao amin'ny fiangonana ao amin'ny tontolo fiarahamonina anankiray dia izany natao hoe manjaka ao le didy mpitiavana mifankaty satria samy mahita ny toerany tsirairay ça c'est la traduction de manière pratique que l'amour du Christ est vécu dans une communauté chacun trouve sa place dia rehefa mitandrina zany didiko zany nareo rehefa ao mitokantrano ao zany dia mahazo toerany tsirairay tsy hoe dada manao didiko fe lehibe hoe zany dada ka niza faly niza tsy faly za mamelona fa za mba manao an'izany raharay nareny tsy misakafo nareo raha tsy zany manao misy an'izany any fiarahamonina matoa mitenin'izany tsy atao amintsika fa any alavitravitrany raha izy no mampidibola dia mampiatra n'izany fahefaniny zany amin'ny taranany hoe zany manao tiany raha manana carte bleu izy dia tiany carte bleu raha manana devise izy dia tiany devise dia mipitrapitra le zaza pitrapitra ny vady pitrapitra ny zoko zany fa rehefa mifankaty ny olona zany hoe ny tsirairay mahazo toerany dia hoy ny tompo hoe zaho angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa hoe eo aminareo mandrakizay
dia ilay mpananatra eto amin'ny teny grika dia hoe paracléto. Paracléto est composé du mot kaleo, qui veut dire appeler, et para, qui veut dire auprès d'eux. En fait, c'est quelqu'un qui appelait auprès. Zany hoe Jesosy mandefa mpananatra hafa eo akaikitsika. Zay ny dikany. Ka ny azo andikana ny hoe paraclete io dia mpanampy. Dia mpanampy io tsika raha hoe mpanampy dia eritreretika zany le hoe solfa ny tenenako azy. Ny hafa sy ny eo anelanelany. Fantatrareo ihany. Tsy zany fa c'est quelqu'un qui est là pour nous aider, Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe mpanampy ihany izy fa mpampahery na koa hoe mpisolo vava, conseiller, mpitarika, zany le fanahy masina. Zany hoe raha ohatra kenao zany reraka noho ny fiainana, quand vous vous sentez fatigué, le Saint-Esprit il est là pour vous encourager, mampahery anao izy. Raha misahatra manahirana anao, very trotratrotraky ny adi-piainana ianao dia manampy anao izy. Raha miapanganao Satana tahaka ny apanganiny any Joba hoe io Joba io matoa io mivavaka, dia filanjavatra io fa esory eny ny fananany dia ho hitanao fandahoanao izy. Zany nataony ny Satana tamin'ny Joba, tamin'Andriamanitra. Fa le fanahy masina io dia hoe mpisolo vava, miaro antsika izy. Ary izany rehetra zany raha amin'ny vanim-potoana antsika zao zany dia ohatrany hoe vous aurez un problème financier, c'est un conseiller financier. Vous aurez un problème conjugal, un conseiller conjugal. Vous avez un problème au niveau du tribunal, c'est un avocat. Vous avez un problème minceur ou je ne sais pas, c'est un coach minceur. Maintenant, il y a un coach minceur, coach ceci, coach cela. Fa io fanahy masina io nomen'Andriamanitra antsika koa ho eo amintsika. Ary tsy vitany hoe ho eo amintsika izy fa ho eo aminareo mandrakizay. Zay le vaky teny mantsy ny fanahy masina dia ho eo aminareo, anome anareo ny mpananatra mba ho eo aminareo mandrakizay ary ho ao anatinareo. Ny vaovao mahafaly dia zao, tamin'ny testamenta taloha ny fanahy masina io zany dia nomena ohatrany hoe tsy hitako ny teny malagasy ilazana azy, ohatrany hoe antselika angambany, de manière ponctuelle. Le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament est donné de manière ponctuelle. Ohatra hoe rehefa niodina tamin'Andriamanitra i Saul mpanjaka dia niala taminy fanahyn'Andriamanitra. Vous pouvez lire ça dans 1 Samuel chapitre 10 verset 10. Au moment où Saul, le roi Saül, est consacré roi, nous pouvons lire que l'Esprit de Dieu s'empara de lui. Mais au moment où il fut rejeté par Dieu, les Écritures disent l'Esprit de l'Éternel s'écarta de Saul. Ça nous montre bien que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit était donné, mais de manière ponctuelle. Mais là, Jésus promet le Saint-Esprit qui va donner de manière éternelle, définitive. Ho eo aminareo mandrakizay izy. Zany hoe rehefa mandray an'io fanahy masina io zany ny olona dia mitoetra ao aminy, eo aminy mandrakizay le fanahyn'Andriamanitra. Zany hoe misy mampahery azy 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 jours. Misy olona avocat manolotsaina azy, pampahery azy, mpitaridalana azy. Zay le vaky teny teo hoe oko terian'ny fanahyn'Andriamanitra nareo dia tsy ahatanteraka ny fanirian'ny olona mpanota. Satria nahoana ho eo aminareo mandrakizay tsy misy mitsony na des secondes ray ary io fanahy masina io ka hoe azafady fa je suis occupé à ce moment-là quand tu es venu me demander de l'aide, du conseil. Nomena mandrakizay izy ary ho eo aminareo mandrakizay. Ary zay no vaovao mafaly amin'ilay hoe fanomezana maimaimpona zay omen'ny
andriamanitra atsika ny fanahy masiny tsy hoe meny dia esoriny meko tsy meko fa homeny atsika mandrakizay ary hitary-dalana atsika isan'andro san'andro ampahery atsika raha reraka tsika raha marary tsika manasitrana atsika izy zay rehetra ilainao eo ny fanahy masina ao anatinao sady hoeo aminao ary zay no mitondra koa am'le vakiteny amin'ny andininy faharoapolo hoe io fanahy masina io zany dia hoe mitoetra eo aminareo izy sady ao anatinareo il est à la fois au dedans et autour de nous ny mpanoratra ny filazantsara tamin'izany satria zavatra momba n'Andriamanitra izy dia voafetra ny teny ampiasana les mots sont limités et ils ont essayé tant bien que mal de dire le Saint-Esprit est autour de vous et en vous mais on a du mal mais ce que le texte même dans l'épître des Actes on appelle ça le baptême du Saint-Esprit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de dimanche des baptisés. Quand le Saint-Esprit, il est à la fois... Parce que le Saint-Esprit, que ce soit croyant ou non, il est à côté de nous. Cette chose-là subsiste parce que le Saint-Esprit le maintient. Valable pour toutes les créatures. Mais la seule différence, c'est que pour les croyants, le Saint-Esprit, il est au-dedans. Voilà qui change tout. Oui, mais les fils ou filles adoptifs, ceux qui ont répondu de manière favorable. Ao anatiny Andriamanitra zay mampiavaka ka ety le hoe ho ao aminareo sy ao anatinareo izy a eo no mahasamy hafa azy ho an'ny olona rehetrarehetra na pino izy na tsy pino na inona any dia mifanahy masina eo manodidina azy eo mandondony isan'andro san'andro fa ny olona pino dia zao sady eo aminy izy a no ao anatiny zany ny soratra masina fa tsy zany manao an'izany dia mitoy le izy hoe ary amin'izany andro zany dia ho fantatrareo rehefa ao aminareo sy eo anatinareo zany ny fanahy masina dia izao tsy mijanona eo izao koa i Jesosy ao amin'ny raiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo dia tsika mandinika zany inona ary ny tiany lazaina amin'izany reo teolojianina nifanisy nandritra ny ihany dia miteny amin'le hoe Andriamanitra mifamponina tareo le fonenana. Le Père demeure dans le Fils et le Fils demeure dans le Saint-Esprit, ainsi de suite. On appelle ça l'interpénétration des personnes ou la périchorésis en grec. Zany hoe mifamponina Andriamanitra zanaka monina amin'Andriamanitra ray monina amin'Andriamanitra zanaka ainsi de suite. Izay ny fahasambarana. Dia atsofoka Andriamanitra amin'izay fonenana izay tsika hoe izahay mifamponina fa ianareo koa ampidirinay ao amin'io ministère ny trinité io zay le teny eto hoe izao ao amin'iraiko ary ianareo ato amiko ary izao ao aminareo ary zany natao hoe paradisa ny tsika malany atsika olombelona dia paradisa zany ve any an-tany sa any an-danitra sa any Hawaï sa any a Dubaï eritreretin'ny olona hoe toerana géographique le izy dia rehefa makany tsy miteny akory hoe aza makany fa le fahataperana dia amin'ny fotoana zay Andriamanitra ao amin'le olona ary le olona ao amin'Andriamanitra. C'est pas de manière géographique mais de manière relationnelle mifamponina asan'ny fanahy masina ny mahatonga an'izany hitatinareo fa amin'ny Pentecoste tampazapa Bibla farany ty moa dia tonga ny resaka sosikevitra hoe tokony mba hanao fotoam-pavahana koa tsika amin'ny Pentecoste amin'ny 420 satria bravo ascension satria makalaza ny Noël tsika malakalaza ny Épifanie tombo vaovao tsika makalaza ny Pasque tsika tonga dia mitsambikina any amin'ny Pentecoste fa ny ascension ignoré c'est la fête la plus ignorée de toutes les fêtes chrétiennes et on ne sait même pas ce que c'est ascension. On confond même avec Assomption de nos amis catholiques. Alors que l'ascension, c'est le moment où Jésus est allé nous préparer une place. Et le
Pentecôte, c'est quand le Saint-Esprit est venu pour préparer la place de Dieu. Voilà le double demeure. Jésus prépare une place pour nous, mais le Saint-Esprit prépare la place pour Dieu. Et voilà la double demeure. Awan tsika isika awan. Tsy takatra ny sainy zanak'olombelona zany raha tsy mifanahy masina ny mampiditra azy ao anatiny. Fanomezana sarobidy ny fanahy masina. Dia ny amarana anazy dia izao, ny olona izay nandray ny fanahy masina tahaka n'le vaky teny voalohany teo amin'ny asan'ny apôstôly toko vavalo, tahaka ny diacre Philippe, le premier diacre. Vous voyez, on a élu 7 diacres. Les 7 dans la Bible, ce n'est pas en sens 7 limites, mais c'est la plénitude, chiffre de la plénitude. Donc, Philippe était parmi ces 7 diacres nouvellement élus qui a reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il a fait? L'assisi, nakany amin'ny tanàna ny Samarie, acte 8, verset 5, dia nidina tany an-tanàna ny Samarie, Philippe, le diakona vaovao. Mbola tsy tena manana expérience firy akory izy, fa olona tia ny soratra masina, feno ny fanahy masina, dia inona nataony? Nitory an'i Kristy tamin'ny olona tao Samaria izy. Dia ny ray hevitra ny ainy tsara izay nolazain'ny Filipo ny vahoaka rehetra, rehefa nandre azy sy nahita ny famantarana nataony. Zany hoe, le Filipo le diakona vaovao io zany dia izao, na ny teniny, na ny nataony, dia nampitola gaga ny olona rehetra. Fa maro tamin'ireo fanahy maloto no niantsoantso tamin'ny feo mahery rehefa nialy zany, ary maro koa ny malemy sy mandringa no sitrana. Satria nahoana? Nisy diakona izay nandray le fanomezana sarobidy, dia ny fanahy masina no nandeha nitory ny filazantsara tamin'ny teny sy tamin'ny asa. Nandre azy ny vahoaka sady nahita ny zavatra nataony. Tsy hoe mifanipaka ny zavatra tenenin'ny Filipo amin'ny zavatra ataony. Dia vokany andinin'ny fahavalo, si vous pouvez le lire. Et ça, c'est assuré. Dia nisy fifaliana lehibe tao amin'izany tanàna izany. Misy diakona nandray le fanomezana, dia ny fanahy masina, dia niraisy ny fiangonana zany, niraisy ny tany Samaria zany, nieno azy. Tsy azon'ireo tsara be dehibe ny ty ve dia diakona, ty vao aingany ty ny vao mifidiana, ty sala misaosaosao. Fa zao, io diakona io koa dia ny teny tamin'ny asa, ny teny ary ny teny nataony dia ny arahan'asa. Izy tsy ny teniteny foana. Za moa tsy dia te hiteny an'ilay zavatra negativa fa ilay zavatra pozitiva nresahana. Nandeha tany izy. Ny zavatra nataony dia nitory an'i Kristy tamin'ny olona. Tany ny olona nandray ny fanahy masina. Ny andanin'ny fotoanany dia milaza zavatra mampandroso, pozitif, fa tsy zavatra hafa sanatrian'izany. Dia manoloana n'izany teny toriteny nataon'ny Filipo zany, dia mieno azy tsara ny olona. Ary vokatra zany fienoana zany garanti fifaliana lehibe tao Samarie. Philippe se rend dans la principale ville de Samarie et se met à annoncer le Messie. Pourquoi il a annoncé le Messie? Parce qu'il a reçu le don du Saint-Esprit. Et la population tout entière était très attentive aux paroles de Philippe, le nouveau diacre. Et quand la population l'attendait et voyait les miracles qu'il accomplit, donc il y a le dire et le faire qui se concordent. Et voilà, les résultats, ça a procuré de la joie dans la ville de Samarie. Vous voyez, les diacres, les piandres, les bergers, les pasteurs, ils sont là, ce sont des, j'ai dit la dernière fois, des solutions mais jamais des problèmes. Miteraka fifaliana ny zavatra ataony fa tsy miteraka sanatria mifanohatra amin'izany, zay tsy tiako miteny azy satria ny servo atsika dia mandray ny zavatra ratsy foana. Ary zay no mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe aoka ny vavanareo mamy sira, fa raha vao manokatra vavatsika itsika ka miteny zavatra ratsy dia ino no raisin'ny olona. Raha miteny zavatra zato ianao tsara ka misy anankiray eo ratsy dia ino ratsy ino no raisin'le olona. Dia mila miezaka zany kristianina. Ary zay mahatonga miteny hoe tsy misy zavatra tena tiako teneny fa tsy natsona hiteny an'izany a. Ny rahan'Andriamanitra dia ny hitenenantsika tahaka ny
Philippe il aurait pas mal de choses à dire à la population de Samarie, mais il a choisi la meilleure, la seule, c'est d'annoncer le Christ. Tenteraka fifaliana izany. Ny toyiny a dia vakio any an-trano fa nisy lehilahy anankiray antsoina hoe Simona izay mpitahiry ody nahatalanjona ny olona, izy koa zany nahatalanjona ny olona sady nilaza ny tenan'olo lehibe. Izay normal be milaza ny tenan'olo lehibe izy ko mpitahiry ody ary izy dia zay malaza be teo amin'le tanànany Samaria. Ny olona rehetra na kely na lehibe dia niaino azy ka nyteny hoe ity no lehilahy ny herin'Andriamanitra. Tareo le zavatra miseho tsy hoe rehefa manao zavatra mahagaga matalanjona ohatran'izany dia ny olona aloha vao vitaka hoe ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra. C'est dans le verset 10. Ity lehilahy ity no herin'Andriamanitra izay antsoina hoe hery lehibe. Fa io Simona io rehefa nandre an'i Filipo le nitory teny soa ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny amin'ny anaran'i Jesosy dia mba babo koa izy. Nariny le zavatra accessoire, le mpitahiry ody le ody nahazahoany ny fivelomany teo nandritry ny taona, nahatalanjona ny olona nahatonga azy hoe lehilahy lehibe herin'Andriamanitra. Fa manoloana ny vaovao mafaly nitorian'ny Filipo izy, le diakona kely vaovao. Mampahery antsika ane zany. Aza misesan'izay ny tanorantsika hoe marque ta génération. Philippe, il a marqué la ville de Samarie. Alors qu'il était nouvellement, récemment investi diacre. Il n'avait même pas d'expérience. Mais la seule expérience qu'il sait, c'est d'annoncer le Christ. Et il a marqué la génération. Il a marqué l'histoire. Samarie, de tonga atram Simon, les magiciens. Tonga teo koa de hoe non reny Simona dia mba niny koa izy dia natao batisy izy dia nanaraka ny Filipo. Ary talanjony Simona raha nahita ny famantarana sy miasa lehibe izay nataon'ny Filipo. Dia eo no mampieritreritra ary ny tiako lazaina fotsiny dia izao hoe fantaniana mipetraka hoe reto olona nanolo tena reto ve tsy tena nanolo tena marina izy fa nijery ny famantarana fotsiny sa ny amin'ny fandaharan'Andriamanitra mihitsy raha tsy tonga ny Pentecoste dia tsy mandray Pentecoste, tsy mandray ny fanahy masina izy. Fa noho ny reniny apôstôly tany Jerosalema fa efa nandray ny tenin'Andriamanitra ny Samaria. Tena niraka ny Petera sy Jaona izany hoe reo apôstôly, i Filipo diakre, ny fiangonana rahavavy katolika dia izay mahatonga an'zareo hoe ny manao acte ary na protestante ary manao an'izany ny administrer sacrement satria sacrement ny baptême sy ny sainte seine dia ny mpitandrina ihany fa tsy ny diacre satria ny diacre ministre auxiliaire zany hoe les diacres dans la Bible, surtout dans l'église catholique et dans toutes les églises historiques, ce sont des ministres auxiliaires aux prêtres ou aux pasteurs, c'est-à-dire ils aident le pasteur ou le prêtre. Dans certaines églises, c'est l'inverse. C'est les diacres qui commandent les pasteurs. À Tovti, à Tovenzoso, enfin, à l'origine, toutes les églises suisses, mais l'église catholique, dit non, on réserve l'administration des sacrements, baptême et sainte seine, qu'aux membres, au ministre principal qui est le prêtre. Ary fiangonana protestante koa betsaka manao an'izany raha tsy hoe meny le mpitandrina délégation le olona vao manao azy dia zay mahatonga ny fiangonana katolika miteny hoe non zay ny antony zao satria zay nanirahana ny apôstôly ametra tanana sy hivavaka tamindreo vao nandraisany fanahy masina voasoratra ao amin'ny soratra masina zany. Fa ny azo lazaina koa ary mety hifameno dia hoe tamin'io fotoana io no fotoana voatendrin'Andriamanitra anomezany anreto kristianina tany Samaria reto ny fanahy masina hatr'izay le fanahy masina teo aminy fa amin'izao fotoana izao le fanahy masina ao aminy ary zay le atao hoe baptême du Saint-Esprit. Tsy zavatra hoe c'est un baptême qui va s'ajouter au baptême qu'on fait ici parce que dans certaines églises on dit ah non, il faut le baptême du Saint-Esprit donc on fait un troisième baptême, l'autre baptême de repentance, baptême de Jean et la deuxième baptême de Jésus. Troisième, c'est baptême du Saint-Esprit. Non,
je vais pas dans ce sens za mino ary resy lahatra n'izany ny fiangonana misy atsika fa amin'ny fotoana io nandraisany Samaria ary tsy miverina any amin'ny fiangonana hafa hoe zay foana ny natao dia nasiana indray batisan'ny fanahy masina fa andro anankiray voatendrin'Andriamanitra andraisan'ny olona izany hoe batisan'ny fanahy masina izany nandray fanahy masina izy ireo tamin'io fotoana io tsy hoe batisan'ny fanahy masina ny tena marina fa niditra tao aminy fanahon'Andriamanitra ary zay no manosika ny fiainany ho anana fiainam-baovao manomboka izao ka izany no mahatonga antsika mitrotra-mbavaka ny olona rehetra zay natao batisa nandritran'izay taona vitsivitsy ny fandimy izay misaotra n'ireo ray aman-dreny ary mitondra-mbavaka azy ireo satria tsy mora no mitaiza zanaka amin'ny tontolo misy atsika ny any am-pianarana sy any amin'ny fiarahamonina misy ihany dia anjaran'ny fiangonana no mitrotro-mbavaka an'izy ireny ary isika lehibe zay efa natao batisa koa dia manavao zany fanolora-tena zany ao amin'ny batisa ny tondrony dia hoe ho ao amintsika mandrakariva amin'ny fanan'Andriamanitra. La grâce nous est promise, le Saint-Esprit nous est donné et le baptême c'est un signe aussi de cette don du Saint-Esprit qui est en nous. La promesse que Dieu a fait à Abraham à un moment donné, la promesse est pour vous et pour vos enfants. À Dieu seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
miaraka hitsangantsika nambara ny faneketinono mino an'andriamanitra tsy toa izay mpanao lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjaka hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia nampiseho ny fitiavana itsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tontsika ao, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ty fiainana. Izy dia tsy miova maro izay nio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina, izy ny manambara ny fanahy itsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovantsika rehetra ho tena iray. Fandresena izay ety mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo ampitombohy ny finoanay. Amen. Petraka isika dia tonga ny fotoanany vavaam-piangonana. dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azo izao raisiny satria tsy hita amin'ny afantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Dia amin'izany ten'Andriamanitra izany iray no entina hiara-manantsika hiavana amin'izao alahady faha-efatra ambin'ny folony volana May izao, izay andro ihany koa araka ny efa voalaza hatreto am-piandohana hoe alahady ny batisa. Dia tsy izay izany fa isika rehetra izay zanak'Andriamanitra vita batisa dia manana izao alahady izao mba hitondrana bavaka antsika rehetra mba ho voatahiry tokoa ny finoantsika amin'izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Dia miarahaba ihany koa ireo rehetra izay manaraka izao fivavahana izao amin'ny alalan'ny tambazotra, YouTube ary koa ny Zoom. Miarahaba tompoko dia ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Dia misaotra ny pasteur Jean-Nolandrinandrasiny isika mitarika antsika tamin'ny fotoam-pivavahana androany ary ihany koa nitondra ny afatr'Andriamanitra ho antsika. Dia misaotra ihany koa ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fanotosana izao fotoana izao, ny ao amin'ny lafiny teknika maro isan-karazany, ny ao amin'ny panao traduction ihany koa tsy adino isika rehetra izay manatrika izao fotoana izao. Misaotra indrindra tompoka dia ilay Andriamanitra manankarem-pahasoavana ne izy no amalifity ny tsirairay avy amin'izay rehetra vitantsika mba ho voninahitry ny anarany. Dia raha misy amintsika miavana no sambany androany vao tonga eto amin'izao toerana izao, tonga mba hiara vavaka dia inaviny izy hitsangana fa ho arabaina fiangonana. Tsy manambahiny isika androany dia toizantsika izany ny fotoana toizao indray ny fandaharam-potoanantsika manaraka araka ny fahafantarantsika no ny fiangonana dia manomboka hatrany amin'ny folo sasany isaky ny alahady. Dia misy hatrany ny fampitana ny fampivavahana amin'ny alalan'ny Zoom sy ny YouTube ary tsy adino ihany koa ho an'ireo izay francophone fa misy ny traduction simultanée amin'ny alalan'ny Zoom. Ny fampianarana SAPKMPL dia isaky ny alarobia hariva manomboka amin'ny 7 ora alina 7 ora ka hatramin'ny 7 ora. Ny étude biblique Pazapa Bible dia mitohy hatrany isaky ny zoma hariva amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 7 ora sy sasany amin'ny alalan'ny Zoom. Dia amin'ny Zoom zao tsika dia hanomboka boky vaovao, ny sondage izay natao amin'ny izay ianarantsika ambotiny antsika manaraka ka safidy roa no mivoaka tao anatin'izay dia ny ao amin'ny boky ny Josoa na ny boky ny Daniela mitovy ny isa azo tao anaty
amin'izay. Izany zany a dia averina ny fanatanterahana ny safidy amin'ny alalan'ny WhatsApp. Dia izany a manomboka ny hariva amin'ny valora zany manomboka ny sokatra ny fanaovantsika safidy, zay tiatsika hianarana zany, zay tiatsika hodinihana, dia na safidy na bokony Josoa na bokony Daniel. Ary zany a ny farana ny talata fa-11 volana Mea amin'ny 12 latsaka 1 minitra 23h59. Dia ohatr'izao zany a ny fanazavana ireo le olona zay manana ny fiangonana manana le groupe WhatsApp. Dia ireo olona zay tsy ao anatin'le groupe zany a tsy afaka manao an'le safidy izy, ka raha mahalianantsika zany mba haneho ny hevintsika hoe tia indray ny tiana hianarana, tia indray ny tiana hodinihana, dia angaviantsika hisoratra anarana mialohany amin'ny valora manolohan'ny sokafan'le safidy androany zany. Dia misoratra anarana sika, efa misy lien any a ho antsika tsirairay zay efa misoratra zany, dia efa voaray antsika hoe tia misy lien raha misy avantsika, misy namantsika te hiditra anatin'le groupe WhatsApp fiangonana, satria ao koa no ifaneraserantsika zany amin'ny vaovao maro isan-karazany a. Dia amenana azy ny lien mba ahafahany misoratra anarana, na raha tsy izay a dia omeny ny numéro telefôna, dia omena andray aman-dreny mpitandrina zany a, na omena ny filoha Kazavelojona mba ahafahana manoratra azy ao anatin'ny groupe WhatsApp-tsika zany, dia afaka manao an'izay safidy izay ihany koa. Manaraka ny asa fanatsarana ny fiangonana, dia isaky ny asabotsy a manomboka ny valora sasany a ka hatramin'ny 4 ora arivo. Dia amin'izao fotoana izao a dia ny salle des fêtes zany no tena atao a, dia eo amin'ny F4 ihany koa tsy adino ihany koa ny fanadiovana maro isan-karazany manodidina sy ny fanadiovana ireo ao aorianan'ny travaux. Dia mangataka indrindra ny fanorantenantsika mba hanome tanana ao anatin'izay, zay le hoe izay fotoana ananantsika na ho atsasakadiny io na ho adin'indray io na ho tontolo andro io, tsy ferana amin'izay fotoana ananantsika, dia afaka atolotsika zany hoe tongotsika mandateraka izay tandrifantsika ao anatin'izay fotoana mety ananantsika izay isaky ny sabotsy a, na amin'izay fotoana mety antsika. Dia raisina fanandrofa ny fandraisantsika anjara dia tena zava-dehibe tokoa amin'ny fandrosoana ny asa. Dia betsaka ny zavatra azo atao a, tsy voatery hoe le asa be ihany, fa na zay hoe na fanadiovana maro isan-karazana, na fikarakarana ny sakafo sy ny namany dia azontsika atao daholo. Fa namariana kosa nefa ny amin'ny sabotsy izao a, efa nambaraka amintsika ombenombeny fa misy ny rencontre nationale ny sampana zava-maneno, misy aleny festival zany izay atao eto amintsika. Dia tsy misy ny travaux zany amin'ny sabotsy izao, fa mitoy izay a amin'ny 27 fa afaka miomana ho amin'izay zany tsika tsirairay avy ary mitondra-bavaka izany asa izany ihany koa. Ny fotoam-bavaka izay iarahana amin'ny sampana fifoazana ihany koa ary arahana asa sy fampahirezana isaky ny sabotsy maraina amin'ny valo sasany ka hatramin'ny 10 ora eo eo. Dia arak'izany ihany koa dia tsy misy zany a amin'ny asabotsy izao, fa ny fotoanantsika manaraka dia amin'ny 17 volana Mey. Ny sekoly alahady sy ny katekomena dia isaky ny alahady maray amin'ny 6 ora ka hatramin'ny 10 ora eto amin'ny fiangonana. Dia ho antsika sekolady efa fantatsika ihany koa ho an'ny ray aman-dreny a, fa misy ny famerenana izay atao ho amin'ny famarana taona zany. Dia ny famerenantsika manaraka zany a amin'ny 10 sy 17 volana Jona amin'ny 2 ka hatramin'ny 4 ora eto amin'ny fiangonana. Dia aoka samy hitadidy izany a, mipetraka izany ao amin'ny diary ny tsirairay. Ny famerenan-kirany amafy kosa dia isaky ny asabotsy hariva, dia ny alahady aolo sy aorian'ny fanompo-pivavahana. Raha misy moa ny fifandaminana manokana dia mafaraintsika ihany zany a any amin'ny mail na amin'ny message izay fanerasirana. Ny
dia ny sampana zava-maneno miavaka ny amin'ny asakotsy izao zany satria misy an'ilay festival dia izay afaka amin'ny fanaotanana zany amin'ny fandaminana sy ny fandiovana isan-karazany mba ahafahantsika mivavaka amin'ny toerana madio sy milamina dia entana manokana iara-iasa amin'ny sampana zava-maneno amin'ny fotoana io. Ny fitoambokona volana May kosa zany dia anjaran'ny STK no miandraikitra ny fanadiovana. Reto avy ny daty tsara ho tadidy. Ao aorian'izao fampifivavahana izao dia misy ny asa sy fampaherezana dia efa manao amin'izany tsirairay avy. Ny fahavalambinifolo ka hatramin'ny faharaiky amby roapolo volana May kosa dia ny SDM Family Festival izay atao eto amintsika Eftona ex-Marseille. Ao aorian'izao filazana iray izao zany dia misy solotena avy amin'ny sampana zava-maneno eto toerana andray fitenenana fohy. Ny fahafitoambokona volana May kosa dia misy ny trio Samedi des Jeunes izay iarahan'ireo zanantsika eto toerana zany miaraka amin'ny Saint-Étienne sy Avignon. Manomboka amin'ny 10 maraina izy io tontolo andro dia aoka hitondram-bavaka ny amin'izany isika. Ny fahavalambokona volana May kosa zany efa fantatsika fa alalan'ny Pentecote manomboka amin'ny 10 ny fampivavahana arahan'ny misy ny fandraisana ny fanasana tompo amin'izany. Misy ihany koa ny batisa sy ny fandraisana mpianatra katekômena hiditra ho amin'ny sakramentan'ny fanasana tompo ary faranantsika amin'ny vokatra tahaka izay fanataontsika tatoato ka isika tsirairay avy manolotra izay fotsika ho amin'izany vokatra izany dia izay no vatantsika ao amin'ny fampifivavahana. Ny fahatelo sy fahaefatra ny volana Jona kosa dia misy ny fankalazana fahatelo taonan'ny sampana vehivavy kristiana ary satria alahady voalohany zany dia misy ihany koa ny fandraisana ny fanasana tompo. Ny fahaefatra amby roapolo ny volana Jona dia ity kosa dia misy hetsiky ny sampana ka iarahana amin'ny groupe TGC zany izy io dia efa angatahana sady sika mba amandrika izany daty izany satria fotoana tokana ihany raha sendra misy tsy mahafantatra na manadinodino tsy misy tsony zany mihetsiky ny sampana tsirairay isam-bolana na isaky hoe manana hetsika manokana ny sampana fa hetsika tokana ihany iraisan'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana ka io fa efatra amby roapolo volana Jona io ny anatanterana zany zany hoe tena ataontsika ho zava-dehibe zany izy io dia miomanao amin'izany na isika fiangonana tsirairay na isika ao amin'ny sampana tsy ho adinontsika hoe io ihany tsy misy hafa intsony ankoatran'io mandritra ny taona fa io no iraisantsika rehetra dia tena ataontsika amin'izay atotontsika ao daholo zany ny herintsika manontolo izay rehetra ahafahantsika manateraka izany mba tena ho fotoana lehibe tokoa zany ary indrindra fotoana tena hoe anehoantsika izany firaisan-kina fiaraha-mientana eo anivon'ny sampana eto amin'ny fiangonana izany. Asehoantsika hoe mahay miara-miasa isika, mahay miara-mientana isika ary rehefa miaraka mivondrona ny hery mahavita zavatra tena lehibe ary izay mihitsy moa le izy. Aoka zany tsika samy miomana ho amin'izany ary indrindra hitondram-bavaka izany fotoana rehetra izany. Dia manaraka filazana batisa sy fandraisana ho mpandray fanasana ny tompo miaraka ny fanlazaina teo zany ho amin'ny Pentecote fahavalambopolon'ny volana May. Andriamantoa raha fanoharana laoza sitraka andrianina sy raha matora olson rojo vola dia manolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa ny zaza raha fanoharana laoza oly andriantsa. Raha eto izy ireo dia iangaviana mba hitsangana eny an-toerana. Hitantsika
etsy aoriana rehetra zany a izy telo mianaka izay a miditra manolotra ny zaza ho amin'ny sakramentany batisa. Natsangana toy izao moa izy ireo a, ny antony dia tsotra ihany mba ho fantatsika fiangonana voalohany indrindra iza ireo olona ireo, iza izany zaza izany manana didiny fiangonana. Rehefa amin'ny androny batisa dia manao fanekena isika fiangonana manontolo ny amin'ny fitezana izany zaza izany miaraka amin'ny ray aman-dreny a hikarakara izany zaza izany a ampianatra azy ary ahatonga azy ho tonga ho mpandray ny fanasan'ny tompo. Zava-dehibe zany fanekena tsy atendromolotra dia izay ny ampahafantarana antsika azy ireo. Ary anankiray ihany koa ao anatin'izay a dia raha misy manana antony manokana izay mety afaka ilaza hoe tsy mbola tokony ho izao angamba no fotoana, dia manantona ny mpitandrina izy mialoha ny zavatra rehetra, fa tsy rehefa vita ny batisa, vita ny zavatra rehetra zay vao miteny hoe tsy mety le izy fa tsy tokony ho zao na tsy tokony ho zao, zao ny fotoana filazana izany. Ary tsy adino indrindrindra ihany koa ny mitondra mbavaka azy ireo mba ho tontosa soamantsara izany zavatra rehetra izany. Afaka mipetraka isika tompoko. Dia ny manaraka dia ny fandraisana ho fanasan'ny tompo. Fanoratena ho amin'ny sakramentany fanasan'ny tompo dia Andriamatoa anay voary manana Irina Juliane, dia angaviana koa izy mba hitsangana mba ho hitan'ny fiangonana. Izy io ariana io zany ny tanorantsika ihany koa izay ho raisina ho mpandray fanasan'ny tompo raha sitraky ny tompo raha sitrakyntsika rehetra ihany koa amin'ny Pentecote ho avy izao. Dia araka toy izay koa tahaka izay fanlazaina tamin'ny ho an'ny batisa teo dia mitombona ihany koa zany izay zavatra izay ho an'ny batisa dia mitombona ihany koa an'izay raisina ho mpandray fanasan'ny tompo. Afaka mipetraka ny Juliane dia aoka isika hitondra mbavaka ihany koa izany rehetra izany. Dia toy izao ny vaovao avy amin'ny sampana avy amin'ny STK. Au STK, à tous les jeunes de l'Église, en collaboration avec la STK Fatsat, la STK Aix-Marseille, la STK Avignon et la STK Saint-Étienne, t'invitent à leur trio samedi des jeunes, ce samedi 27 mai 2023, à partir de 10h à l'église Saint-Émilie de Vialard. Ce samedi des jeunes sera autour du thème « Profiter de ma jeunesse en Christ ». Au programme, des louanges, des échanges, des témoignages et des ateliers pour approfondir ce thème dans la joie et la fraternité en Christ. Donc, n'hésite pas à te rapprocher du bureau STK pour plus d'informations. À Dieu seul soit la gloire. Ny manaraka kosa dia avy amin'ny SVK. Ary ho aminay ny fahasoavan'ny tompo Andriamantray ary ampitoero aminay ny asan'ny tananay. Fifaliana ho anay SVK ny mampafantatra anareo fa ny ivon'ny fankalazana ny fahatelopolo taonan'ny SVK dia atao ny fahatelo sy fahaefatra ny volana jona izao. Toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany dia sabotsy fahatelo jona dia rindram-piderana izay andraisan'ny sampana rehetra eto amin'ny fiangonana anjara manomboka amin'ny 9 hariva. Aorian'ny fotoana kosa dia isy ny collation. Ny alahady fahaefatra ny volana jona kosa dia alahadin'ny SVK zany izay ivon'ny fankalazana dia misy ny vanim-poam-pivavahana amezam-boninahitra n'Andriamanitra amin'ny ivon'ny fankalazana ny fahatelopolo taona. Aorian'ny vanim-poam-pivavahana kosa dia misy ny agape, ka ho an'izay maniry hanatrika izany dia iangaviana mba hisoratra anarana mialoha any amin'ny birao. Ka ho fanomanana zany jobily zany ary dia isy ny répétition anio alahady. Iangaviana zany ny SVK mba hijanona rehefa vita ny vanim-poam-pivavahana. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra dia isika kosa mitondra mbavaka izany fotoana izany. Ny vaovao avy any ivelany avy amin'ny sampana zava-maneno national. Gloire à Dieu, le nombre d'inscrits dépasse les capacités de nos traiteurs. Aussi sommes-nous contraints de fermer les tarifs actuels de réservation ce vendredi 5 mai à 23h59. Les inscriptions continuent quand même, mais vous pouvez toujours vous
apportées au cours de ce week-end de louange. En effet, dès ce samedi 6 mai, nous lançons un pass vendredi et samedi disponible à partir de 20 €, restaurant exclus. Ce pass vous donne donc droit à l'ensemble des activités du festival, les ateliers, les répétitions et les concerts. Aussi, vous ne serez pas en état d'inanition. En effet, de nombreux snacks accessibles à des tarifs fort abordables sont disponibles aux alentours de l'église. Nous espérons vous voir le week-end du 18 au 21 mai. Toutes les informations sont disponibles sur fpman.org. Et aussi, vous pouvez vous rapprocher du Sampanazava Manelu local. Aviamni Sekuli à la Hadi. Ainsi, tant que nous avons l'occasion, faisons le bien à tous et surtout à nos frères dans la foi. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nos premiers remerciements vont à Dieu notre Père, qui nous a permis de passer un week-end inoubliable. Nous tenons à vous exprimer notre profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette RNSA 2023. Nous remercions notre équipe organisatrice pour leur dévouement et leur travail. Merci pour l'accueil chaleureux que vous nous avez réservé. Nous remercions tous les intervenants pour leur présentation inspirante et édifiante. Nous osons espérer que tous garderont de ces 3 jours les messages les plus importants, tels que la bienveillance, des moments forts tels que le concert des enfants en plein air, comme un encens qui remonte au ciel pour honorer notre Dieu. De voir la joie des enfants et les yeux pétillants, c'est notre récompense. Nous remercions aussi ceux qui n'ont pas pu être parmi nous, mais qui ont porté en prière. Votre prière a été exaucée. À vous tous, merci, et que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer gardera vos cœurs et vos pensées en communion avec Jésus-Christ. Au nom du Bureau national, Nyangali Razuesu. Avy amin'ny FMM. Ho an'ny mpitandrina sy ny filohan'ny komiti-piangonana ary ny fiaraha-mivavaka eto amin'ny FPMA ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ho antsika sy Jesosy Kristy Tompo. Araka ny efa fantatsika dia alahady hitondranam-bavaka ny FMM sy ny asa fitandremana ny alahady faraka amin'ny 20 volana May 2024. Zany hoe ny alahady izao zany alahady milohan'ny Pentecosta araka ny efa hitantsika ny amin'ny diarin'ny FPMA zany. Koa manainga anareo rehetra mba hanatanteraka izany andraikitra masina izany amin'io andro io. Aza adino ihany koa ny manokana ratim-pisaorana mandritra izany fotoana izany na koa mamaritra teti-bola araka izay fahafahana raha toa ka tsy afaka manatanteraka ratim-pisaorana ny fiangonana. Isaorana etona ireo fiangonana izay nanatanteraka izany. Ireto misy soso-kevitra antom-bavaka. Intention de prière. Ny fiangonana sy firahalahin'ny mpitandrina FPMA, mpitandrina miombona eo amin'ny asa misiona. Ny firaisan-aina eo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana, mpitandrina sy fiangonana mifamelona. Ny lasy fiofanan'ny mpitandrina sy ny vady aman-janany izay atao amin'ny 20 sy 22 volana Jolay 2024 any Chevilly la Rue. Mpitandrina tsara ofana fiangonana Mandroso. Dia manao sonimo amin'ny anaran'ny Brao FMM Randrenandrasana Janotina mpitandrina. Dia izy io moa zany araka ny fantatsika misy ny hetiky ny zava-maneno ihany koa. Dia iangaviana zany ny ao amin'ny zava-maneno mba handrindra izany rehetra izany araka ny efa voalaza teo. Toy izao ny rakitra voaraintsika tamin'ny 7 volana May 2024. Ny rakitra voalohany zany dia mitotaly 391 € et 60 centimes
ka mirakitra izay mitantazana izay voalaza eo mifafana offrande 261,60 €, ny voaray tamin'ny panier connecté kosa dia 130 €. Ny rakitra faharoa kosa dia mitotaly 374 €. Io moa dia ambarantsika hoe ezaka trano na PAE dia ny tatazana 229 €, ny panier connecté kosa 145 €. Ny rakitra fandraisana dia 367,30 €. Ny totalin'ny voaraintsika zany tamin'ny alahady fa 7 volana May dia 1132,90 €. Dia nisy kosa ny fianakaviana izay nanao fararakitra zany ny fianakaviany Topokola Rosas nanao fararakitra 50 €. Ny ekipa finance kosa dia voninahitra andray ny voaloham-bokatra sy ny fanomezana izay atolontsika etsy aoriana. Ny banque alimentaire kosa dia misokatra hatrano atsika izay mila izany. Izany dia hitantsika ao amin'ny salakate ary azo atao ihany koa ny manatona ny tompon'andraikitra raha tsy hitantsika misy izany. Dia raisina tanandroa ireo izay maniry hanohana izany. Dia ny angatahana manokana zany fa tsy dia ampy ao dia ny resaka PPN, menaka mety atody koa azontsika atao, ny conserve isan-karazany sy zavatra tsy périssable, produit non périssable zany. Mety ilaina ihany koa produit d'hygiène azontsika atolotra ihany koa izany. Dia manentana antsika tsirairay avy amin'ny firaisan-kina sy ny fifanohanana ao anatin'izany. Dia efa nolazaina tamin'ny heriny ihany fa fampahatsiahivana izy tia, ampatsiahivana antsika ny amin'ny fampirimana sy ny famerenana ny fitaovana izay ampiasaintsika tsirairay avy any amin'ny toerany, hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra zany nisy toerana nangalantsika izany. Miteny fotsiny ohatra hoe raha nandray vera isika fa nisotro rano dia aza petrapetraka eny rehetra eny fa avereno any amin'ny toerana nangalantsika azy fa amin'izay mba misy ny filaminana. Toy izay ihany koa ny fitaovana maro isan-karazany izay ampiasaintsika, mety ho tenue izany, miteny hoe vera fa mety ho tenue izany, mety latabatra izany na ina fa aoka ho averina amin'ny toerana izany izay tsika izay mampiasa izany mba hanamora sady sy ny firindrana sy ny filaminana eto amin'ny fiangonana. Dia izay indray ary ny vaovao sy ny asa maro miandry antsika eto amin'ny tafo dia mirary herinandro soa eo ambany fitantanan'ny tompo dia ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Dia faly miarapantsika mpianakavy voalohany na tompony zavana zava-maneno na itsika mandatrika na ireo izay manaraka amin'ny tambazotra internet. Araka ny voalaza teo dia manomboka amin'ny lakamisy fiakara Ascension sy faranany alahady 14-18 mai ny festival ny zavana zava-maneno national. Festival ilay izy satria misy sambana rehetra eran'ny la France no tonga amin'ny voreto amintsika. Ao anatin'izany dia misy ny formation fitaizana ara-panary, ny fianarana pratika sy teorika, ary koa ny ho an'ny olona mpanatrika tsy musicien dia misy koa ny fampianarana ho azy sy ny science plénière ho isika rehetra tsika mianakavy zany dia asaina doany handatrika an'io. Misy ny alakamisy dia ny installation fotsiny mba mazoma manomboka am'sivy dia misy ny formation ka toujours zany andinindiny na ny détail io rehetrarehetra eo dia tokony hitantsika ao amin'ny sitiny fpmaam.org. Ao anatin'io zany tokony ijerevantsika ny détail rera sy ny ora anaovana an'ireny atelier sy formation reny. Ka ny zoma zany
ny zoma dia toy izao no atelier solfa et solfège, atelier base de la sonorisation, introduction de la louange en famille. L'après-midi, pour l'émission atelier solfa solfège, l'émission comment jouer ensemble, jeu de direction. N'y arrive des missi, une soirée cohésion, louange en famille, c'est missi atelier, les ateliers des louanges en famille, des takarif, l'après-midi, n'y arrive à une sakafo, des soirées animation, orina sakafo arrive. Zany zoma zany io dia misy répétition ataon'ny sampana zava-maneno rehetra eran'ny la frantsa sy ny faritany. Dia sabotsy zany no tena misy ny concert atao hoe concert multisalle satria salle anankitelo no ampiasain'ny zava-maneno amin'izany dia ato dia ato ambany dia ary amin'ny salle de gâté ka zay rehetra ohatra hoe ary misy formation ka rehefa ohatra hoe rehefa nahita formation zany dia afaka mijery an'ilay concert ary hafa indray zany ny formation atao ny asabotsy. Ny asabotsy indray dia ny formation de atelier flûte à bec, les bases de la sonorisation de la louange en famille. Dia ny hariva asabotsy misy ny concert io dia misy concert national, instrument membre rehetra eto amin'ny tafo zany atao amin'ny FPMA zany manao concert iraisana. Première partie manomboka 21h ary ny sakafo dia orin'izay dia groupe Anaya zany manao concert koa. Lazaina teo fa ny misy vidirana satria misy avy vrai na dia concert ny groupe ary ny frais zany na vidivirana na fandraisana anjara dia 20 € ny zomazy sabotsy. Ho asaina daholo isika mianakavy zany tompoko hanatrika an'izany fivaliana ho antsika mandray an'izany sampana zava-maneno national zany dia asaintsika isoratra anarana comme le site comme ny fpam.org site ahitantsika azy. Dia toy izay no azo lazaina ny fitaovam-pavahana amin'any mbola misy ny formation ary fitaovam-pavahana kosa dia manomboka amin'ny 1:30 ora fitaovam-pavahana famarana. Dia izay sy toy izay tompoko ny azo lazaina ka zay mila fanazavana mpanampy dia misy fiorina ao aorian'ny zao fanompoam-pavaha zao ary ny asa mampaherezana atsy amin'ny salle katena amintsika mivory dia avy eo manatona ny sampona zava-maneno. Dia misaotra indrindra tompoko amin'ny faharetana Andriamanitra irery any voninahitra. Ry Andriamanitra ranay eo, mbola misaotra anao izay raha nitainao sy nitsindininao ka tonga somatsara eto amin'ity teponao masina ity. Izao izay dia mankasitraka anao, hitanao fa mbola betsaka ireo asa fanamboarana atao eto amin'ity fiangonana ity. Ka mangataka tolosaina avy aminao izahay hanatanterana izany. Mbe ho saina matsiro koa ireo olona dia ireo tompony andraikitra amin'ny trano mba hahery hatrany. Tahaka izany koa ny vahoakanao mba tsy ravoravo-tanana fa azoto ny asanao, manao ny asanao. Apetraka aminao izany fikasana tsara rehetra izany tompo. Amen. Misaotra antsika naharitra ny vaovao-piangonana na dia somary lava ary zany midika fa manana asa maro ny fiangonantsika na eto amin'ny antoerany zany na amin'ny any velany. Fanamariana fotsiny ny fitaovam-pavahana milamby dia amin'ny folo sasany satria efa nahitsy le izy fa tsy amin'ny 1:30 akory. Le culte le dimanche prochain c'est à 10h30.
dia mahatsiaro ambavaka koa tsika ny rahavavy loteranina amin'izao ora sy fotoana zao zay mankalaza n'Andriamanitra noho ny faha-telopolo taonany a ny solotenantsika ny filoha Ravelo Kajy no lasa nanarika izany farany a sady tena farany a dia adino misy fanonteny fa rosa mirakitsika le farany tena farany dia zao le fifidianana mipazapa Bibla rariva reo zay efa mifidy tany aloha zany a ka tsy lany ny kandidany satria nanolotra kandidat Timoty ohatr'izany izy a dia Joshua sy Daniel anao dia mifidy amin'iny voalohany indray zany tsika manomboka ny amin'ny valo le izy a no mandeha fa ny tiana ho tsindriana dia zao hoe mijira amin'le WhatsApp io zay maniry fa ohatra ny ilaitsika io zany amin'ny serasera eto amintsika raha tsaroantsika ny ilainy ny mpanao trano ny travaux hoe mila makaloko any Saint-Martin-de-Croix dia nalefa tamin'ny WhatsApp dia betsaka ny namaly hoe afaka izay zao vetivety le izy zay koa anisan'ny ilaina azy dia voafarany teo a manao travaux dia misy na zay afaka manatitra karchera zay nitsaroko fa mino fa be dehibe zany hoe aza misalasala nehitra amin'ny groupe WhatsApp io satria instantané le izy a dia toy izany koa miroso amin'ny raha kisaorantsika misaotra tokoa. Petraky sika dia tonga amin'ny fotoana izay tonganam-bavaka
naovana vavaka fisaorana sy fangatana dia miroso amin'ny tsolana. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce temps de culte que tu nous as donné aujourd'hui. Merci pour cette église dans laquelle nous pouvons te rendre gloire, Seigneur. C'est par ta grâce que nous avons pu l'avoir. Merci pour les talents que tu as mis en chacun des membres de cette assemblée, afin qu'ils avancent ensemble dans la construction de ta maison, Seigneur. Nous prions pour notre pasteur, pour les diacres. Merci de les avoir placés à la tête de cette assemblée. Éclaire-les chaque jour afin qu'ils continuent à œuvrer et à travailler ensemble pour ta gloire, Seigneur. Nous prions aussi pour chaque membre de l'Église, pour chaque Sampana. Bénis-les et bénis aussi les prochains événements à venir. Je pense notamment au groupe qui fête leurs 30 ans cette année, Seigneur. Nous remettons entre tes mains chaque personne de cette assemblée. Tu connais les mots de chacun. Nous te demandons d'instaurer la paix dans chacun de nos cœurs, afin que nous puissions avancer dans ton amour et être les lumières de ce monde. Nous te prions aussi pour ce monde, Seigneur. Tu connais les conflits qui y règnent. Tu connais les problèmes climatiques et toutes ces choses négatives qui entachent nos vies. Alors nous prions pour nos dirigeants afin que tu les éclaires et qu'ils parlent de paix plutôt que de guerre, afin qu'ils prennent des décisions dans le sens de ta parole, Seigneur. Nous prions pour le peuple malgache, guide-les chaque jour et ouvre leur cœur à ta parole, afin que chaque jour plus de monde croit en toi, Seigneur. Nous prions également pour tous les étudiants, tous les travailleurs. Nous prions pour les malades. Nous te demandons de les guérir, Seigneur. Nous te demandons de donner la force aux familles qui sont endeuillées également. Nous terminons cette prière par la prière parfaite que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous fais pas de la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amarana ny fotoam-bavaka isika ny andiny voalohany amin'ny ray sy fitonjato no ataontsika eo am-pitsanganana mialohan'ny afatra sy ny tsodrana. Fa mana masina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo na maromana hoe omeo toerana voatokana ao am-ponareo Kristy ary aoka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay manontany anareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo ary manao izany amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana. Fiadanana ny ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny fahasoavana ny ho an'izay rehetra tian Jesosy Kristy Tompontsika amin'ny fitiavana tsy mety levina, tsy mety lefy. Que la paix, l'amour et la foi vous soient donnés de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Amen.
mitera sy ny laza ny voninahitra ho an'andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompolo tompo. Saorana n'Andriamanitra. Bon dimanche à toutes et à tous. Dia misy fotoana zany a ivoahantsika ho an'ireo zay tsy afaka manao mandray asa sy fampahirezana aorianan'izay dia miomana reo mpiandry ho amin'ny asa sy fampahirezana izay hanasanatsika rehetra.